Ankafaliana indray no arabanantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny Le Cœur et la Voix de Madagascar, tvmadab.com sy ny radio madab.com. Sy ampiarina anankiray mbola manana no avy mamiratra eo amin'ny tontolon'ny fiarikarena malagasy ny sehatry ny fiompiana akoho. Arao ny resadresaka izay nifanaovana tamin'ny tompona andraikitra anankiray avy eo amin'ny Avitec mikarakara izany sehatry ny fiompiana akoho na ny akoho fakana nofo na ny akoho manatody lava. Ao anatin'ny sehatra ny fiompiana, izany hoe ny famokarana sakafo natokana ho an'ny fiompy rehetrarehetra izay misy dia ny eo ihany koa ny famokarana ny zanak'akoho kely fakana nofo sy mpanatody lava. Ny groupe Avivre dia atao hoe société de transformation, izany hoe mamadika ireo vokatra ireo hena izay amidy eny an-tsena, izany ohatra ny hoe mortadelle de volaille sy ny poulet fumé sy ny zany. Eo ihany koa ny Fary Misaoty dia miandraikitra ny fanzarana na ny distribution eny an-tsena. Ireo zany no ohatra ny karazana point de vente manao distribution ny produit an'ny LFL sy ny Avitec. Ianareo reo ve fa mpiara-miasa hatramin'izay mihitsy hoe tato anatin'ny team vao nanao an'izao? Izay zany ny tena marina dia ao anatin'ny groupe anankiray izay atao hoe Food and Life Industrie izay ny foibe moa zany dia any Maurice no misy anazy. Fa groupe ray société maromaro izay fa ao anatina groupe ray ihany. Anahoana ny fandraisanareo anjaran'le film ito? Inona no zavatra hoe hoentinareo dia hitanjopetraka ihany koa? Nenay moa zany ny tanjonanay voalohany dia sy ny tanjonay hatramin'izay dia fampivoarana hatrany zany ny sehatra ny fiompiana eto Madagasikara. Dia hitanay hoe isan'ny ngezany foara izay hatrehanay dia misy ihany maro dia maro ny olona ao anatin'ny sehatra ny fiompiana zao efa nanatona ny tsy niresadresaka taminay tafatafa taminay teo. Dia izay zany isan'ny hoe tanjonanay hoe ampivoatra hatrany an'le sehatra ny fiompiana. Eo amin'ny resaka sehatry ny fiompiana koa, manahoana ny mety fahitanareo manokana ny programme izay amin'izao fotoana izao ho an'ny eto Madagasikara? Ny sehatra ny fiompiana koa aloha dia azoko lazaina hoe tena sehatra anankiray zany mandroso foana, tsy isan'ny sehatra azo lazaina hoe tsy mandalo amin'ny atao hoe crise zany, satria mitombo foana ny olona izay mihinana hena, mitombo ihany koa ny olona tsy mijanona mitombo, isan'ny olona mividy ny atody mihinana atody ary raha malala fa ny atody moa isan'ny ataontsika hoe protéine mora vidy indrindra eran-tany angambana. Dia azo lazaina hoe tsy dia azo lazaina hoe miroborobo ary miroborobo amin'ny atony, satria raha malala fa misy ihany koa ny crise samihafa izay hatrehan'ny sehatra asa rehetrarehetra. Fa eo amin'ny lafin'ny fiompiana aloha hitako hoe mbola malalaka tsara zany sehatra. Manoloana an'izay manahoana ny marché local extérieur? Ka araka n'ilay teneniko teo hoe mbola azo lazaina hoe mety tsara zany ny marché amin'izao ary mbola malalaka na raha tsy resaka fa tsy ny eto Antananarivo fa ny any amin'ny province aloha hitako hoe efa manomboka misokatra kokoa zany izay marché izay. Mampivoatra an'le local aloha zany hoe le eto an-toerana aloha zany tena tanjonay voalohany fa tsy manakana mihitsy zany akory tsy sokatra amin'ny sehatra n'inty izay mivarotra any ivelany zany. Eo amin'ny lafin'ny fiompiana izay raha ho an'ny groupe LFL, inona ny hitanareo hoe mbola tsakana sy hivoaran'ny fiompiana eto Madagasikara? Raha ny groupe LFL manokana aloha dia mahita hoe eo amin'ny akora fampiasa andavanandro angamba mety olana kely, satria indraindray miaka midiny be vidiny, indraindray tsy ahitana tanome an'izay hoe fahafako an'ny fiompiany tantsaha zay zany, sy mba mampiaina andro zareo amin'ny resaka vidina entana, satria raha malala fa miakatra mihitsy vidina entana amin'izao. Fa ezaka vitsivitsy izay natao moa zany dia natavidina ny inona ny tena hoe mampiavaka ny LFL eo amin'izay sehatra ny fiompiana izay par rapport amin'ny orinasa hafa izay eo amin'ny sehatra ihany koa?
mampiavaka ny LFL aloha mazava ho azy azo lazaina hoe zay no leader amin'ny resaka Philippines raha eto Madagasikara andresana ary manana ny atao hoe tsaikefo zay satria efa 10 taona mahery tao anatin'ny sehatra Philippines io zay manana an'le tsaikefa entina mavoatra le sehatra Philippines zany. Eo ihany koa ny certification ISO 9001-2008 zay vao azonay vao aingana moa izy io tsy hay vao aingana fa efa herintaona zay dia azo lazaina hoe raha resaka kalitao zany resahana dia tena tafiditra tsara ao anatin'le hoe mpanajana ny kalitao zay an'ireo vokatra zarainareo zay. Izava ny mety misy ny ferme point de vente. Ia, point de vente nay be da be eto Antananarivo sy any amin'ny province, hatrany amin'ny province misy. Raha tsy teny fotsiny aho ohatra hoe eny Merina Voany, ny Sabotsilamehana, eny Tosy, Tanjombato feno misy point de vente maromaro zay.